Tsotra n'Andriamanitra isika satria mbola manana tombontsoa indray afaka mifampivavaka koa asaiko ampitiavana ary ianao fa iroso amin'izany fiara-mivavaka izany isika. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao izahay satria mbola raisinay ho tombontsoa ny fahafahanay miombom-bavaka eto. Tsy mitsahatra izay mangataka famelan-keloka tanteraka avy aminao. Koa raha itrotro-bavaka manokana ny antom-bavaky ny namanay Nalda izahay ankehitriny dia mangataka ny fidirana ho an-tsehatra amin'ny fiainan'ny tompo izy. Fianarana izay ataony, ny fahendrena, ny fahaizana rehetra faranitan-tsaina fa azo toa mianatra, fatokinanao ao anatin'izany fianarana izay tanterahana izany. Misy ihany koa ny fiaikana ary mangataka manokana izy tompo mba hidirana ho an-tsehatra ho tarianao lalana ka amin'ny alalan'ny fatokiny anao tompo dia atoky ihany koa ny fomba hitondranao sy hitantananao ny fiainana izy satria hiatrika konkory ihany koa izany mpanomponao izany. Ny anaranao ne tompo miamboninahitra eo amin'ny fiainany ary izy kosa hita fifaliana sy fitahiana amin'ny alalan'ny fomba hitantananao izany fiainana izany. Fatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.